Mikasika kosa ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra maneho ny Mitaraina ny manoloana ireo Fako izay mbola mivangongo ao an-toerana ireo mponina ao amin'ny faritra Anosipatrana araka ny nambaran'izy ireo dia mbola tsy voala ny kaomina ny Fako eny amin'ny faritra misy azy ireo. Fanadihana. Efa nohidina efa Herinandro zao ny fanatobiana Fako etsy Anosipatrana araka ny nambaran'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Mitaraina anefa ireo mponina eny an-toerana amin'ireo Fako mbola tsy voalan'ny kaomina ka misavovona eny an-toerana izay miteraka voka-dratsy amin'ny andavanandron'izy ireo indrindra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Tena manimba nabe izy, tena manimba fahasalamana dia manimba fiarahamonina, manimba fahasalamana zay zany tena ratsy an'ilay izy. Manodidina eo, eny manodidina mamofo io. Misy mofo be ary tsy laika anao mihitsy io. Nangatana zany dia mba ho tokony dirina asiana toerana hafa mihitsy le Fako ohatr'izao fa tsy atao miaraka fiarahamonina. Raha mbola misy olona monina zany aty mety arary le olona ho sarotra ny fitsaboana azy. Zay mba fangatana zany mba tsy ety amin'ny toerana renivohitra ohatran'izao misy amin'ny Fako toerana any hoe lavitra. Araka ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitry ny serasera ao anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra dia efa hisy fepetra raisina mikasika ity Fako etsy Anosipatrana ity. Hototovana amin'ny tany ny toerana nanatobiana ny Fako ary roso amin'ny fandrarahana fanafody fanadiovana ihany koa ny sampana fiahiana ara-tsosialy sy ny fahasalamam-bahoaka ao anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra trany. Ho tanterahana tsy ho ela izany asa izany araka ny fanampim-panazavana voaray.